nidina andalambe ny ponina tao ifanadinina omaly. Tsy mamaly ny filan'ny mpanjifa ny taxi be sy ny taxi eto Antananarivo. Zazalahy 700 mahery no nisitraka didim-bohitra fahobe ho an'ny boriboritany faefatra. Samtsara tomplasy tokovavy tonga soindray ato amin'ny fotoana ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS ankasitrahana ny fanjohinao an'izany fahitalavitra mamitsika izany ary manasanao mpanajanga ny tenako anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Araka ny narahanao tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia nidina andalambe ny ponina tao amin'ny faritra ifanadina iny tamin'ny tiany ity ny antony lehibe misongadina nanaovana n'izany fidinana andalambe izany dia ny tsy faneken'izy ireo hatramin'ny farany ny fisian'ny osika sy ny fandokandalana ary ny fangalaram-bato izay nisy eo tany antoerana nandritra ny fanaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 17 ny volana May loso teo iny. Ny andindin'izay tateriny Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Tsy anaiky ary itsipaka hatramin'ny farany izahay. Io no antsoantso nataon'ny vahoaka ny fanadina izay nidina andalambe omaly zoma 20 ny volana Jiona. Nasehon'izy ireo nandritra ity fotoana ity fa feno osika sy alabato ny fifidianana izay solombavam-bahoaka nataon'ny 17 ny volana May lasa teo iny tao amin'ity distrika ity. Raha ny fantatra mantsy dia misy ny fampiatsonana ireo lehiben'ny fokotany tamin'ny alalan'ny taratasy misy ny fitomboka mena na cachet rouge. Voalaza tao anatin'io fa tsy maintsy ataon'ireo lehiben'ny fokotany ny ampandany ny kandida izay atolotry ny antoko IRD izay miaraka amin'ny fitondrana. Taorian'io dia raikitra ny alabato tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Tsy ekenay ny osika sy ny halatra ny amin'ny safidinay hoy ireo ponina ao ifanadina. Raha antsika nahita teo igny toy ny resaka efa nampitaiko tany Antananarivo tamin'ny mass media hitanareo tsara teo morana ny andro nefa dia tonga ny olona naneho ny tsy fifaliany sy ny tsy fankasitrahany ny zavatra nisy nandritra n'iny fifidianana n'iny solombavam-bahoaka iny. Teo izy efa niteneniko foana ombenombeny ny alabato, ny fanaovana forcing olona, ny fanerena mpiasam-panjakana, ny chef zapy arana fandoavana vola misy tany anatin'iny pré-campagne iny, ny terena ny mpanjaka, ny chef fokotany rehetrarehetra, ny terena avokoa hanao zay ampandany ny kandida mpanjakana ny IRD zany. Nefa dia rahantsika nahita tamin'ny androandro fa namorana be ara ny andro dia tonga ny olona naheno an'izany tsy fankasitrahany zany. Manarakaraka an'izay isaorana ny tompon'andraikitra mahefa eto tanàna dia ny chef district sy ny commandant de compagnie aty amin'ny distrikany fanadiana, teo ihany koa ny commissaire ny fampiresaka izay nampitainay tamin'izy ireo ny afatra ary zareo ihany koa raha dia resy lahatra fa tsy takona fenina tsony ny zavatra nisy taty nandritra ny fifidianana igny ka dia olo-dehibe moa zareo manana fahendrena any amin'zareo matoa napetraka amin'ny toerana misy azy ireo ka dia misy matoko zay fa ho tonga any amin'ny ambaratonga ambony any koa ny afatra zay nampitainay tamin'izy ireo. Joro ary tsy manaiky ny ponina ato distrika amin'ny fanadina noho ny osika ary koa ny tsy fanarahan-dalàna zay nataon'ny kandida anankiray ato fanadina. Eo anatrehan'izay dia maneho ny tsy fankasitrahany zahay amin'ireny zay efa hitanareo maromaro reny ny sary maneho tsy fankasitrahan'ny vahoaka ny fifidianana teo iny. Nahatonatokavana eto maneho ny tsy fahafalinay ary manambara eto zahay satria dradadradaina amin'ny radio zany mangarahara zany nefa to tsisy eto fanadina ny mangarakaraka ny misy faharoa manaraka an'izany tamin'ny propagande dia efa nilazaina ombeny fa tsy mahazo mampiasa fitaovam-panjakana kanefa ny teto dia ny olona ny mpampianatra dia tena miterena mihitsy misy nafekitena mihitsy aza ny sasany. Raha ny fantatra dia mahatratra 420 sy 900 atreto ny fitoriana sy ny fitarainana izay voaray ny eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenany. Etsy ankilany dia fantatra ihany koa fa ny talata ho avy izao no amoaka ny vokatra ofisialy ihany koa ny HCC andrasana arak'izany ny toy ny vaovao.
Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany mahatratra 420 sy 900 ny isan'ireo fitarainana izay voarain'ny avy eo anivon'ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana na ny HCC manoloana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny osika jiaby sy ny tsinety nandritra ireny fifidianana farany teo ireny. Araka izany dia amin'ny talata faharoan'ny volana Jolay ho avy izao no hamoahan'ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana ny vokatra ofisialy ny fifidianana solombavam-bahoaka teo iny. Jessica Miray. Fifidianana anisan'ny raisana fitarainana sy fitoriana betsaka indrindra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 7 ny volana May farany teo. Mahatratra hatramin'ny 420 sy 900. Araka izany dia namoaka fanambarana ny avy eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa tsy ho voatazona ny daty izay voatondro amoahana ny vokam-pifidianana ofisialy izay tokony ho ny alatsinainy voalohan'ny volana Jolay izao. Ny faharoan'ny volana Jolay amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny foibe toerany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana etsy Ambohidahy indray araka izany no ivoaka izay vokam-pifidianana ofisialy izay. Raha araka ity fanambarana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ity hatrany dia noho ny fanajana ny fepitaona ikirakirana ireo fitoriana fa ihany koa noho ny fahamaroan'ny fitoriana no antony nanemorana io daty io ho ny talata 2 Jolay. Raha araka ny fanadihadihana entina teto amin'ny fampahalalam-baovao MBS hatr'izay ihany koa dia tsapa fa ny fitarainana sy fitoriana ho an'ireo kandida milaza fa kandida mpanjakana amin'ny tena betsaka. Ny aika raha teo ihany koa ny avy eo anivon'ny CENI nandritra ny fahamoahana ny vokatra vonjimaika ny sabotsy 12 Jona teo fa nisy tokoa ny osika toy ny fampiasana bulletin osika avy amin'ny kandida ny IRD tao amin'ny distrikta ny Soalala. Nanamafy ny avy eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa nanomboka ny kirakira ny vokam-pifidianana ny ampitso ny fandatsaham-bato avy hatrany. Nandritra ny fikirakirana ny vokatra ihany koa dia nisy mihitsy ny fangatahana bulletin tokana avy eo anivon'ny CENI mba ahafahana manao ny confrontation ny vokatra sasantsasany. Nisy tamin'ireo vokatra aza no niverenana ny saina mihitsy noho ny fahitana tsy fahatomombanana tamin'ny vokatra mahery ny 10 eo eo. Vinaniana araka izany fa mety hisy ny fiovana eo amin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny CENI sy ny vokatra ofisialy avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Antenaina araka izany ny hiovana ny fomba fiasan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mba handinika marina ny fitoriana fa tsy ameriny indray ilay tsy anjery mitombina fa tsy azo raisina ary koa ny mba hanana ny fahaleovantena tanteraka. Fahimpodianantsika kely ny zavantranga nandritra ny 20 ny volana Jona izay nankalazana ny fetim-pirenena iny. Nafify tsy nambara tamin'ny vahoaka malagasy ny fisian'ny fiaraha-misakafo izay natao teny amin'ny lapany Iavoloha tamin'ny arivany tao afaran'ny navitany matso lehibe teny Mahamasina iny natao ny fitondrana ankehitriny tany amin'ny pejiny tambazotra tserasera ny filoha Roandemono nahafantarana fa nisy izany fisakafoanana izany ary efa betsaka ihany koa ny lesoka izay nitranga raha tamin'ity fitondrana misy ankehitriny ity no olazaina. Hoarantsika ny mombamomban'izay atao anatin'ity fanadidina ity eo amin'ny rindran-tsariny Manora Andriamalala. Nofinofy, aitraitra, fahafinaretan'ny maso sy fanambonian-tena no betsaka amin'ny zavatra asehon'ny fitondrana amin'ny vahoaka. Lasa kovavany toa Artabebaka araka ny fomba fiteny raha ny fampanantenana sy ny velirano izay natao tamin'ny fampelezan-kevitra. Efa betsaka ihany koa ny vahoaka malagasy no miara-mahita ny tsy fahamatoran'ny mpitondra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Nanomboka tamin'ny saika hanaovana ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin'ny ora farany sy atombotra izany. Nitoy tamin'ny fametrahana ny andro tsy fiasana tamin'ny famaranana ny Ramadan ny Mpino Silamo izay tena nisongadina sy niteraka fahasorenana tamin'ny vahoaka madinika. Etsy andaniny ny fikitiana ireo androm-panjakana vitsivitsy na mpitranga ny emitra ny fitondrana. Nambara manko fa ufoanana ny antenimeran-doholona, saingy tsy izay ny fanapahan-kevitra farany fa ny isan'ny loholona no nahena. Porofo iray mbola manamarina fa tsy mitana ny teny nomeny ny filoham-pirenena ankehitriny, ny nilazahany fa tsy maintsy atao ny fitsitsiana. Nambara fa foanana ny lanonana fiaraha-misakafo teny amin'ny lapany Iavoloha izay fanao isaka ny fetim-pirenena. Tamin'ny aliny 20 ny volana Jiona tao aorian'ny matso lehibe teny Mahamasina nefa dia nisy ihany ny sakafo niarahana tamin'ny delegasiona Rwandais. Vola viaiza izany no nanatanterahana izany sakafo izany, izay sakafo tsy sahazany madinika fa ani-pitoloha ho an'ny olo-maventy. Ankoatra izay, aviaiza ihany koa ny volana azon'ny filoha
an'ireny karazana fiara sy fitaovam-piadiana vaovao na rentirenty teny Mahamasina ireny, izay zon'ny malagasy tsirairay ny mahafantatra izany. Inona no takalony tamin'izany nahazony azy tany? Inona ihany koa no tambiny izay hobaben'ny vahoaka tsy vaky volo? Anisan'ny efa nanisy resaka izany raha teo ny avy amin'ny CRN, ny antoko kintana ary ireo fiarahamonim-pirenena toy ny hetsika roy. Tsy ivona fa ny hariva ny 24 ny volana Jiona iny no nisy ny faty olona teo Mahamasina, kanefa mbola nahavita ny fandombera ihany ireo mpitondra nanoloana izany faty olona ny kararana ny arahana hita izany. Anjaran'ny tsirairay ny mandinika. Izay ny momba ny resaka politika fa hikoragna vaovao hafatsika makasika ny fitaterana eto Andrenivohitra dia iray alina isaka ny 7 volana ny fiara izay mahazo ny matricule vaovao eto Antananarivo. Ankoatra ny tsy fifanajan'ny samy mpamily sy ny samy mpampiasa lalana dia io ihany koa no anisany miteraka ny fitohanana bevata eto Andrenivohitra. Nambarany avy eo anivon'ny DTM hetsenkilany ny fiantsonan'ireo fiara ireo amin'ny toerana izay tsy tokony anaovana an'izany dia anisany miteraka n'izay fitohanana izay ihany koa. Horantsika ny fanadidingana ataon'ny Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy. Andraikitry ny rehetra ny fandrindrana ny fifamoivoizana eto Andrenivohitra. Hoy ny avy eo anivon'ny DTMU na ny Direction des Transports Mobilières Urbaines eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra. Nambaran'izy ireo nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety fa misy antony avy amin'ny tsirairay no mahatonga ihany koa ny fitohanana etsy sy eroa. Raha ny hita tokoa mantsy dia betsaka ireo fiara no mipetraka na miantsona amin'ireo toerana tsy ara-dalàna eto Antananarivo. Misy amin'izy ireny mihitsy aza no fiara maty apetraka amin'ny toerana izay tokony andehanan'ny mpandeha tongotra anka miteraka fitohanana. Efa misy ny fepetrano raisina mba ampirindra izany hoy ny avy eo anivon'ny DTMI eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra. Nambarany ihany koa fa betsaka loatra ny fiara mifamezivezy eto Antananarivo nefa ny lalana tsy maharaka izany. Eo amin'ny 300 kilometatra eo ny lalana eto Antananarivo, isaky ny eo amin'ny 7 na 8 volana eo dia misy fiara ray alina miasa eto Antananarivo ao anatin'izay fotoana izay dia mivadika ny immatriculation antsika, dikan'izay zany nisy fiara ray alina nahazo immatriculation vaovao. Na tôbila vaovao io na occasion dia tafiditra ao anatin'izay. Ny fiara maty nefa na fiara mijanona tsy mahatratra an'izany isa ray alina izay, dikan'izay mitombo. Misy reny rond-point na carrefour na intersection fionan-dalana eto Antananarivo izay efa tsy mahazaka tsony ny abetsaky ny fivezivezena eo amin'ilay toerana. Raha mijeritsika ny rond-point eo Antanimena, raha mijeritsika ny rond-point eny Anosizato, raha mijeritsika ny rond-point eny Ambanidia, tsy mahazaka tsony ny fifamezivezeny eto Andrenivohitra. Ny alaolana misy dia misy fa ny fanatanterahana azy no mila famatsim-bola sy finiavana ho an'ny fitondram-panjakana sy irahana amin'ny commune. Targetra apetraky ny commune Antananarivo Renivohitra ny ametraka fifamoivoizana mirindra sy milamina ka ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra ary ny arabe ho an'ny fiara. Miantso ny rehetra araka izany izy ireo mba samy anaja ny fepetra izay napetraka indrindra fa ny lalàna izay mamaritra ny fifamoivoizana. Fa ankoatra ny fitohanana izay efa miteraka fahasorenana ho an'ireo mpandeha sy mpampiasa ireny fiara fitateram-bahoaka ireny dia betsaka ihany koa ireo mpandeha no mitaraina vokatry ny tsy fahatomombanana eo amin'ny resaka fitaovana indrindra ao anatin'izany fiara fitateram-bahoaka izany. Etsakilany ny tsy fifanajana misy eo amin'ny mpamily mpanampy sy ny mpandeha izay miafara amin'ny fifamaligna mihitsy ary izany amin'ny tsindraindray. Nagnano ny fanadidina makasika n'izay indrindra ny mpanao gazety ny MBS i Germaine Menjanahary sy Mathieu Princy no mitatitra n'izany amintsika. Ankoatra ny resaka fitohanana dia isan'ny mampitaraina ny mponina eto Antananarivo ihany koa amin'izao ny faharatsiana ireo fiara fitateram-bahoaka eto amintsika. Tao anatin'ny fanadihadiana no nanambaran'ireo izay sendra anay fa tsy saza ho an'ny malagasy intsony ireo fiara fitateram-bahoaka sasany nefa ny saran-dalana efa midangana izay tsy izy. Etsy andaniny dia tsy voaza tanteraka ihany koa ny fifanajana eo amin'ny mpamily mpanampy sy ny mpanjifa. Raha ny fanazavana izay voaray mantsy dia misy amin'ireo mpamily mpanampy na ny receveur ireo no mateny ratsy ny mpandeha eny fa na dia fifanitsoan-javatra kely na famerim-bola kely fotsiny aza. Nambaran'ireo olon-tsotra izay sendranay nandritra ny fanadihadiana fa betsaka no mila atsaraina raha ny resaka taxi be manokana eto Antananarivo.
taxi be koa ndraindray miverin-dalana dia le ndraindray le olona tsy mikarakara an'le izy dia setroka mandoto n'le tontolo iainana. Le izy zany le saran-dalana aloha efa hita ihany hoe tsy zakan'le fa efa mividy amin'ny vahoaka nefa le fiara le hitaterana koa nefa efa tsy manaraka an'le fenitra saza amin'ny vahoaka ntsony dia tokony hoe misy fepetra raisina zany hoe rehefa mba miakatra ihany ny saran-dalana dia mila fanatsarana koa le tomobile zany satria zay zany ny olana kely hoe ohatrany hoe tsy miankina amin'le fampiakarany zalan'le izy ny kalitao moa zany amin'ny teny gasy le fiara ampiasaintsika. Tsy sahaza ho an'ny taxi be zany eto amintsika dia tokony hatsaraina na ny seza na ny fomba firesaka ao anaty taxi be zany dia mba mila fanajana aloha voalohany indrindra. Be loatra le embouteillage amin'le be mitokona amin'izy dia eo le mba samba mitopona andraikitra daholo amin'le fifamoivoizana zany mba tsy hiteraka embouteillage zany le izy. Ka mifatsapahatena an'le tsirairay mihitsy zany ilaina hoe tokony tsy hijanona elo amin'ny terminus izy eo amin'ny arret na tokony mba hanaja an'le mahazony olo hoe tokony mitongana ny terminus tsara fa tsy hiodina an-dalana ohatrany ny sasa mantsy mbola be da be mbola hoe mihodina an-dalana ohatraohatran'izay zany dia mba manaja amin'ny fanajana ny hoe mpanjifa zany. Miantso ny tompon'andraikitra izay voakasika moa izy ireo nandritra ity fotoana ity mba hijery akaiky ny mahakasika ny kalitaon'ireo fiara fitateram-bahoaka ireo. Etsy ankilany dia nambaran'ireo mpamily sasany ihany koa fa tokony ajaina ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana mba ampirindra tsara izany raha io ihany koa ny fametrahana ny fanomezana fahafampo ho an'ny mpanjifa. Fa mitohy-hatrany kosa ny hetsika ara-tsosialy izay karakaray ny avy eo anivy ny fiatidina ny komina Antananarivo renivohitra tarihany Ramatoa Bentanana Lalao Ravalomanana ny tany amin'ny boriboritany fahaefatra iny indray no nisitraka ny forazaza Faobera tamin'ny tiniany ity hetsika andiany faharoa izao natao izao ary zazalahy efa miisa 20 no nisitraka n'izay forazaza Faobe izay. Mitohy-hatrany moa ny hetsika ara-tsosialy amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Ny andindin'izay Germaine Menjanaro mitatitra azy eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. No tontosaina androany sabotsy fa 20 ny volana jiona indray ny didipotra Faobe teo anivon'ny boriboritany fahaefatra mba entina anampiana ireo fianakaviana sahirana izay manana zazalahy kely oforainy. Raha tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia hetsika andiany faharoa ka nahatratra 20 ny isan'ireo ankizy voafora ka ireo ankizy ao anatin'ny roa ka hatramin'ny 20 taona no nahazo ny anjarany. Isaorana manokana Ramatoa Bentanana Lalao Ravalomanana fa noho ny fangatan'ireo mponina tsy nahatratra ny andiany voalohany dia nanao ity hetsika andiany faharoa ity izay tsy nikely sorokany teo anivon'ny boriboritany fahaefatra na natanteraka izany. Maro ireo mpiara-miombonantoka na natanteraka izany toy ny teo anivon'ny Mère Enfant nanome ireo mpitsabo nanao ny famorana ny Soma Farmad ny Interpharma izay nanome ireo fanafody entina anatanterahana ary ny teo anivon'ny orinasa JB sy ny Nutrizaza izay nanome ireo vokatra ara-tsakafo hoentin'izy ireo atao vatsy. Tsy adino atrandry ny anjara biriky ny teo anivon'ny boriboritany dia ny fanomezana ireo kilalao maro samihafa ny ampiny malabary. Tsika malagasy zany dia fombafomba hoe mijery andro sy ny sisa zany mbola mipetraka tsara dia nisy ireo izay tsy vita teo aloha dia nangataka ny vahoaka tamin'ny Ramatoa Bentanana mbola misy tsy vita ny olona ty aminay Ramatoa Bentanana ka mba vinjeo raha totaliana zany efa 20 mahery any no vita didipotra Faobe teto amin'ny boriboritany fahaefatra. Raha tsy aivina dia efa maro ireo asa sosialy izay efa nitontosaina teo anivon'ny boriboritany fahaefatra toy ny fizaham-pahasalamana maimaim-pona, fizarana kopia, karapanondro izay tsy voaela izay. Tsy hijanona hatreo anefa ny asa sosialy toy izao fa efa manomana ny hetsika manaraka indray izy ireo dia ny mariazy Faobe sy ny fizaham-pahasalamana izay miampy fanomezana fanafody ka andraisan'ny lefitra voalohany ny boriboritany fahaefatra ny dokotera Rambola Masoandro izay andray an-tanana manokana ny hetsika fitsaboana. Efa maro ny mitrandraka ny vato anaovana karazana asa tanana ary hitadiavam-bola raha ny eto Antananarivo. Tsy voatery ho ampiasaina amin'ny any an-trano izy ireny fa misy koa ny ampiasaina ho haingon-jaridaina, eo ihany koa ny any am-piangonana sy ny amin'ny toerana maro miankina amin'ny filan'ny mpividy moa izany. Nagnano fanadidina manodidina an'izay indrindra i Noro Fitiavana mitatitra amintsika an'izany eo amin'ny sariny Tahiriny Ranariny Irina.
Anisan'ny sehampiariana azo trandrahana tsara amin'izao ny asa tanana vita amin'ny vato ankoatra ny hoe fivarotana ny vato gravion. Ny vato koa mantsy azo anaovana karazan-javatra maro ankoatra ny hoe anaovana trano, lalana, baorina dia azo anaovana latabatra, vato fehizoro toy ny hita amin'izao sary izao. Manomboka amin'ny 4,000 ariary no miakatra ny vato vita amidy eto. Raha ity latabatra iray ity izao dia mahatratra 4,000 ariary ny vidiny. Angalana itony vato zao avany ambanivohitra any. Any ambanivohitra Meritsetosika any Ambohibato. Ny ampiasaina itony vato maro be ny ampiasaina itony. Ohatra hoe anaovana trano, anaovana sikitra, anaovana fehizoro, atao lalana, atao tokotany ipetrahan'ny tomobile ireny, tsy voatery ipetrahan'ny tomobile ihany. Ty zao ty hitanareo ty zao latabatra afaka atao eny amin'ny espace ireny mamiendrika tanàna zao ty vato fehizoro, latabatra fandraisana mopera ireny. Tena be mpanao commande zao le fer plat ireny atao amin'ny tokotany. Dia le sarina dalina ireny. Iny amarotanay an'izy zao arakaraky ny commande-n'ilay olona. Ohatra zao manao izy hoe rangolany anaovana fasana dia le fandriana ireny zao dia arakaraky izay commande-ny. Eo amin'ny 2 millions zao ny amarotanay an'ity. Ankoatra ny tsy fisian'ny tsena, ny tsy fisian'ny toerana ara-dalàna hivarotana, ny tsy fandriam-pahalemana, ireo no anisan'ny olona sedrain'izy ireo eo amin'ity asa ity. Marina mantsy fa somary mafampana raha ny resaka tsy fandriam-pahalemana manokana eny amin'ny faritra Ampasika iny. Tsy ny fiangonana ny orinasa ihany no manjifa ny asa tanana vita amin'ny vato fa ny olon-tsotra ihany koa. Efa maro no liana amin'izany saingy matetika eo amin'ny vidiny no mampiembotra ny tsirairay. Ny olana sedraina angamba dia eo amin'ny resaka patro ihany. Rehefa tonga amin'ny patro dia tsisy ny olana. Moa rehefa misy patro dia tsisy ny olana, moa rehefa tsisy ny patro dia misy ny olana satria tsy afaka miasa le olona raha vao tsisy ny patro. Toerana fivarotana eto aloha zao mbola tsy nisy olana amin'ny anay eto fa ery atsimotsimo ery zao no mbola nisy olana hoe anamboarana tetezana zao zay. Efa nanomboka 12 taona no nivarotra vato teto amin'ity toerana ity Jean Pierre. Azo lazaina ho mahavelona ihany ity asa ity raha minambarany fa miankina amin'ny finiavany tsirairay no irobirobon'ny tsena. Fa somary nanajima ny toetrandro tato anatin'ny andro vitsivitsy izay anatin'ny ririnina kanefa dia misy hatrany ny erikerika saika nandritra ny herinandro mihitsy raha ho an'ity herinandro izay nidiavintsika teo ity. Mbola ito izay erika izay ho an'ny amaray raha araka ny vinavinany mety ho toetry ny andro fa manomboka amin'ny herinandro kosa dia isokatra ny andro ary hiakatra ihany koa ny maripana amin'izany. Noro fitiavana sy tahiriny ihany raha narinirina. Isava ny herika manomboka amin'ny herinandro avy izao raha nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Raha ampitso alady kosa no ifarana izay herika be izay nitranga tamin'ity herinandro ity. Fanampin'izay somary ahery ny ranomasina noho ny fisian'ny alon-drano mipoitra any atsimo atsinana nosiny ho an'ny rahampitso ihany. Toetrandrotsika zany amin'ny ankapobeny dia ny orana mbola saika amin'ny faritra atsinanana iny dia somary mafimafy mihitsy ny orana izao tato amin'ny faritra Taolagnaro iny tamin'ny ndroandro lasa zay zany. Dia raha ny vinavinan'ny toetrandrotsika indray no avy dia mety rapitsa any zao no mety vinavina mety mbola isy herika ny aty voatany fa isava zany manomboka ny latsinainy talata alarobia zany dia mety fa 5 andro amin'ny asimasoandro. Moa maririna le andro moa misy le rahona avy aty Andranomasina aty le atosika le alzay avy any Atsinanana any dia iny no miteraka an'le orana aty dia indraindray milatsaka dia misy tsy milatsaka. Ny any Andranomasina zany amin'izao no somary maherihery ny ranomasina aty amin'ny motsiraka Atsinanana nosy. Androany sarapitsy dia mba mila mitandrina ny fampiasa ranomasina. Tsy alon-drano avy aty atsimo Atsinanana aty manda amin'iny Atsinanana iny dia izay no tonga an'izay amin'iny ranomasina iny. Raha ny maripana indray dia mandidina ny 4.5 degré Celsius ny farany ambany, raha ny eto avoatany manokana 5.20 ny farany ambony. Vinavinaina hiakatra izany ny herinandro avy raha ny fanazavana hatrany.
Iny ihany koa tompokilay sy tompoko-vavy no namarana ny vaovaontsika tamin'ity niany ity azadina amaray amin'ny 7:00 no anarantsika ny lalao baolina izay ao anatin'ny fiadiana ny tompon-daka ny kanina 7:24 ny Barean'i Madagasikara sy ny Voromahery ny Nigeria no ifanandrina amin'ny amaray amin'ny 7 io atsika jiaby alefa Barea dia ny tena kosa mametraka ny veloma mandram-pitafa amintsika jiaby amin'ny manaraka koa samy tsara tompokilay sy tompoko-vavy.